sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Cameroun, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahio. Tsarovy ry tompo ny fanekena nataonao ary tsinjovy mandrakariva ny ain'ireo mahantra anao. Mitsangana ianao ry tompo, ombao ny adinao ary azahadigno ny fihantsian'ireo mila ady aminao. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo faha 37. Falifaly magnatriky fiarabagna ho anareo jiaby, ho antsika jiaby mpitandregny magnaraka isanandro tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio fagniry mamitsika ity. Onjam-peo natokagna ho fagnitaragna ny vaovao mahafalin'ny Kristy ho an'ologno jiaby tsy ankanavaka naiza ny tany misy atsika jiaby. Alahady fa 7 tsotra mandavantaona izao ny Eglizy Katolika magneran-tany manolotra lohahevitra lehibe amintsika dia ny hoe mampatoky ny manatona an Jesoa mpamonjy. Izay ny lohahevitra etitsika miaigny mandritra ny fiainatsika manontolo. Ka andeha ary itandregny ny fampianarana ndraiky toroteny arosiny son excellence Monseigneur Archevêque amintsika amin'ny alalan'ny famaboasana ireo vakiteny masina samihafa arosiny Eglizy amintsika iniany ity. Agnampy atsika amakivaky ity fiainana ity izany. Itondratsika agny milalagna tsaratsara kokoa, agnambaratsika ny lalagna mazava, koa resotsika ampinogna, ampitiavagna ary amin'ny fanantenana izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky voalohany Mpanjaka. Tamin'izany andro izany no tonga tany Oreba tendrombohitr'Andriamanitra i Elia dia niditra tao anaty zohy ary nandry tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'ny Tompo nanao hoe mivoay ianao ka mitsangana eo amin'ny tendrombohitra eo anatrehan'ny Tompo fa indro andalo ny Tompo. Dia nisy rivotra be sady mahery nampitsefatsefaka ny tendrombohitra sy nanorotoro ny vatolampy teo anoloan'ny Tompo, nefa tsy tao amin'ny rivotra ny Tompo. Nanarakaraka ny rivotra, nisy ororon-tany, nefa tsy tao amin'ny ororon-tany ny Tompo. Nanaraka ny ororon-tany dia nisy afo koa, nefa tsy tao amin'ny afo ny Tompo.
ary nanarakaraka ny afo dia nisy fizozozozo malefaka sy malemy. Ka raha nandre izany Elia nosaronany ny lambany, ny tarehiny, ka dia nivoaka izy ary nijanona teo ambavazohy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Taratasin'ny Masindray Paul Apôstôly ho an'ny Kristianina tany Roma. Ry Kristianina havana, milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho ka tsy mandenga, ary ny fagnahy masiny sy ny hitsim-poko no vavolombeloko, fa malahelo mafy aho ory lalandava ny foko, satria saiky niriko aza ny hovahozona ho lavitra ny Kristy ny tena amonjeko ny ray finoana amiko izay avako araka ny nofo de ireo Israelita izay manana ny fananganan-janaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny lalagna sy ny fomba-mpivavahana ary ny fampanantenagna. Azy koa ny patriarka sady avy aminy araka ny nofo Kristy izay ambony zavatra rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Tsika mianakavy anieny Tompo, ho tanteraka tokoa ny
Evanjely masina nisoratany Masindamatio. Voninahitra ny eo anary Tompo. Tamin'izany andro zany, rehefa avy namagna ny vahoaka Jesoa ka navoky azy, dia nandidy ny mpianany hiakatra tamin'ny sambokely sy ialoha azy ambarapaharavany vahoaka. Ary rehefa nampiravany vahoaka izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana. Ka noho ny aligny ny andro, dia izy rery no teo. Tamin'izay, ny sambokely dia nailakila ny ondran-drano teo agnivon'ny ranomasina, fa nanoa ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra tamin'ny aligny, dia nandeha teny ambony rano Jesoa ka nakeo amin'izy reo. Fa noho nahita azy nandeha teo agnabony rano izy reo, dia natahotra ka nagnano hoe, matotoa io, sady niantsoantso izy noho ny tahony. Niaraka tamin'izay, dia niteny taminy Jesoa ka nagnano hoe, matokia, fa ho za ihany, ka aza matahotra ianareo. Namaly Piera ka nagnano taminy hoe, raha ianao ary o Tompo, asaovy makao aminao eny agnivon-drano aho. Hoy Jesoa taminy. Avia, dia nidina avy teo amin'ny tsambo i Piera ka nandeha teny ambony rano hoeny amin'ny Jesoa. Kanjo noho ny hitany fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy. Ary noho nanomboka ny lentika igny izy, dia niantso mafy nagnano hoe, Tompo ô, vonjeo aho. Niaraka tamin'izay, dia naninditra ny tagnany Jesoa, dia nandray azy, ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no misalasala ianao? Ary efa niakatra teo an-tsambokely igny izy reo, dia nitsahatra ny rivotra. Tamin'izay, ry zareo teo an-tsambokely dia nanatona azy sy nitsoaka azy, ary nagnano taminy hoe, tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Alleluia, 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 alleluia. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anary Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alahady lasa teo dia niara-nankalaza an Jesoa novatary teo an-tendrombohitra isika olo raika jiaby. Zay andro any koa namaranana ny GMJ niarahan'ny tanora tamin'ny papa marobe tany Lisbonne mba anahaka ny Masiny Maria ho tabernakla velona izy ireo araky ny lohevitra hoe misangany Maria ka niainga malaky hitondra an Jesoa eo anivony izao tontolo izao mba ireo tanora rehetrarehetra koa mba ho Kristy mpiara-belona ho génération mpanorona fa sy zanatria mpandrava. Araka izany dia hitasika araky ny spesika tamin'ny alahady lasa teo fa mifanaraka tanteraka amin'izao synôda fafito erahantsika manatanteraka izao, fa indrindra moa ny fizanonana faharoa na ny dingana faharoa dia ny fianakaviana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana.
mila génération mpanorona tokoa isika mba handovany tany dia ity trano be iombonany ity mba ho voakolokolo satria napetrak'Andriamanitra ho karakara isika fanambo asika tokoa izany ka ivelomantsika ny maha-Kristy mpiarabelona amin'ny olona antsika ka ho mpanorona isika fa sy hoe sanatria ho mpandrava araka ny mbolaza teo na mpanapotika ho taranaka mpandovany tany ho taranaka mpanorona manatsara sy mandavirary ny fiainana ary Kristy no modely ho antsika amin'izany ary izay indrindra ry kristianina ava malala no anatanterantsika ary an'izao sinoda izao ary mila izany tokoa isika miatrika an'izao fiainana izay kikisan'ny krizy ary ny fiainam-pirenena izay mampiteny ny mona ankehitriny tiany eglizy ary ho tsapasika amin'izao lahady fa 7 mandavataona zao ny ampianatra asika mba hatoko manokana an Jesosy na dia misambaravoara aza ny fiainana na dia misy aza mitady andrava na dia misy aza mitady anapotika miatrika krizy maro lafo tokoa isika ho isika teo kanefa i Kristy eo anivony fiainantsika ary tahaka ny afatry ny papa tany Lisbonne naniraka an'ireo tanora dia oka ho resisika ho hiraka ho asika fandrindra amin'izao fanatanterahana ny sinoda izao hitasika ao amin'ny evanjely tokoa i Pierre nahitany Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano ka nanatona an Jesosy natoko tena loatra izy ka nilentika io no azo lazaina fa anisany toetrasika izay miteraka an'izao krizy zao satria raha mba mahomby kelikely fosiny isika dia io fefa mipoerapoera mirearea miobioby ka lavo tahaka ny Pierre ka miaso vonjy ary zay no miseho amin'izao fiainansika izao ry kristianina ava malala eo an'isika Jesosy mpiarabelona amintsika izy sy mba Andriamanitra lavitra ny Andriamanitra antsika ka io izy ary nanarina ny Pierre ary nilaza taminy hoe aza matahotra manatona hitakokaiko ianao na eo aza nozan-dranomasina dia zaritony izay koa ry kristianina havana misambaravoara ny fiainantsika ankehitriny miaso asika tahaka ny ansony an'i Pierre i Jesosy miaso ny tanora i papa anatona an'i Jesosy ary zay zao sinoda izao hiaraka anatona hiara-dalana isika ho any amin'i Jesosy ary dia rehefa nyroso nanatona an'i Jesosy i Pierre dia niova ny zavatra rehetra ka nanavao ny fihekempinoana izy ary hoy Jesosy taminy ry kely ary izy mindra nyheko hoe kely finoana ao ka mpio ny finoko tena sy mendrika anatona anao akory ary ianao ny zanak'Andriamanitra izay ny fihekempinoana ary zay no lalam-pamonjena asika hitasika fa mampiova zavatra maro tokoa ny finoana fampianarana lehibe ho antsika ry kristianina havana io nataon'ny Pierre io ary indrindra ho anareo tanora ho taranaka mpanorona aoka ao anatin'ny fanetretena fahasora fahamarinana no antsika anorona no avy sika ary isika amin'izao sinoda izao dia izay koa ny koendesika ka hokary ho fantasika fa sy maintsy miaraka amin'i Jesosy isika vao tafita vao afaka manorona amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no ahafahasika manorona ry kristianina ava malala fa indrindra isika tanora satria i Jesosy sy lavitra ansika sy sanatria matotoa izy araky ny fiheveran'ireo mpianatra ary zany no matetika ao ansaisika sy lavitra antsika Jesosy miaso asika izy ankehitriny ry tanora zandry malala tahaka ny nataony tamin'ny Pierre hoe avia ady sady dia ny fiainantsika ady mirasy misambaravoara tady andresa asika tady andrendrika asika ny rasy nefa eo Jesosy ka andresan'izay rasy zay ka ho toditro mantsara asika tahaka ny Pierre sy ny tanora ihany no antsoiny Jesosy araky ny voalaza asika teo fa indrindra amin'izao krizy etresika ziaby zao fa isika
miatrika nyzao sinôda izao. Mianso asika Jesosy efa manakaiky ny amarana asika ny sinôdy, ary efa opelantananareo sy ho ela nylay fitaovana hoentsika mamakafaka an'izany lay antsoina hoe instrumentum laboris, ka miara-dalana ary sika miara mamaly, miara mandroso iroso amin'izay fandresena ka ho tolon'ny fiainansika. Aoka ny fampianarana ary amin'izao lahady 20 mandavataona izao, anampy asika hifototra hifikitra tsara amin'ny Jesosy, ametraka ny fiainansika hivahatra ao amin'ny Jesosy, anampinoana isika ka ilaza tahaka ny Piera ampanetretena sy mendrika ao, ka ampio Jesosy, ampio zahay hiatrika an'izao fiainana izao. Isika indraindray diso lalana mitady ny Jesosy, raha ny marina i Jesosy no mitady asika satria tia no voavonisika, ka okary anokatra ny fosikisika. Zay no tadiavin'i Jesosy tahaka ny nataony ny Piera, izy zay nanolotra ny tanany reo ve ava malala, ry eglizy velomin'ny batemy miombona miara-dalana fantaro fa arakaraky ny fifidirantsika amin'ny Jesosy no ahafantarantsika ny famonjena ary ahafahasika mitondra ny famonjena eo amin'ny mpiarabelona amintsika, ka azahoantsika aina sy hery vaovao. Aza mieritreritra isika fa noho ny saim-pantasika na noho ny volasika na noho ny talentasika no ahafahasika mamonjy an'ity firenensika ity, mamonjy an'izao ahafahasika mamonjy izao fiainansika izao. Mila ny Jesosy isika, raha ny marimarina koa i Jesosy mila sika. Jésus a besoin de nous mba ahatanteraka ny sitrapony, ary zay ny mahataranaka mpanorina atsika. Matoa maro ny zava-mirodana ary very repera isika, de tahaka ny Piera teny ambony rano mipoerapoera mavita tena, kanefa sy ho tanteraka zany ary sy havita an'izay misika. Mila ny Jesosy isika, ary araky ny lazaiko teo, mila antsika Jesosy mba ho voavonozy isika ka andehary anatona azy. Ampianariny masinday Paoly ansika ao amin'ny vakiteny 2 ny toe-panahy tsara hananana. Raha ny sitrako de oko izao ho voahozina mba hahavoavonzy ny taranako. Izany hoe nitiny Paoly ambara heto dia nilay fanetretena nylazaisika teo, ka manozina ny tenany izy satria sisy lalana ahafahany manodidina ahafantatra ny Jesosy, fa izay fifanozona amin'ny Jesosy, fifampitrahofana amin'ny Jesosy no mitondra famonjena. Ka mila fahafoizatena izay, ary zay nolazainy hoe manozy tena io. Mila fanolora-tena zay mba hiombona amin'ny Jesosy, ary mila sakrifisy zay, ka sy hoe mandeha ho azy ho indrindra. Izy milaza an'izay, milaza ny marina ao amin'ny Kristy ao ka sy mandainga, ary ny fanahy masina sy ny esipoko no vavolombeloko, fa malelo mafy aho ary olo lalandava ny foko, satria saiko ny riko aza ny voahozina ho lavitra ny Kristy ny tenako, amizeko ny ray finoana amiko. Zay avako araky ny nofo direo Israelita zay manana ny fananganako ny zanaka sy ny voninahitra sy ny fanakena sy ny lalàna sy ny fomba-pivavahana ary ny fampanantenana. Nasapa i Paoly fa lavitra amin'ny sitrak'Andriamanitra ireo mpiray tanindrazana amika, izay fahalavitana ny sy fanatanterana ny sitrak'Andriamanitra izay no miteraka ny krizy maro, ary tizay indrisy no mitrangako ankehitriny. Ka okary arak'izay tena vavaka nataony Paoly izay, noko vavaka sika koa miatrika n'izao krizy zao. Sy maintsy mahafoy teny isika mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona, izany hoe ahafahasika manambara any Kristy amin'ny fiainansika, ary te manana modely isika ho iaho dia i Paoly. Vavolombelona tokoa ny fiainan'ny Victoire Rasomanarivo sy Lucien Botovasoa
azay fantatsika fanafoy ny ainy no ny fitiavan'ny mpiray tandrazana taminy ary averimberisika matetika sy ampy ny fitiava-tanindrazana na dia efa dingana lehibe zay fa indrindra miatrika an'izao krizy izao ary zay no ny tsipin'ny eveka ho an'ny toetra ilainy izay ho kandida ho président oka ozy ho afoy tena ho an'ny tandrazana sy ampy ny tia tandrazana fosiny fa oko ho patriote sy ampy ny nationalisme fa patriotisme fa afoizana ho an'ny tandrazana aoko hoery ansika amin'izany ny tantarany Elia ao amin'ny vakiteny voalohany zay mihevitra ahitan'Andriamanitra ao amin'ny atin'ny zava-matolagaga ao anatin'ny rivo-doza ao anatin'ny afo sy misy erisetra ao amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fahanginana sy ny fiombonana sy ny fitoniana no tiany ionana amintsika ary zay koa ny lalana raha tiasika hiala amin'izao korontana maro isan-karazany zao raha tiasika ny fitoniana dia sy maintsy tahaka an'Andriamanitra nanaiky hidina anatona ny Elia zay nieritreritra fa mahery Andriamanitra ka anatin'ny zavatra mampitolagaga anatin'ny fahangina zany hoe anatin'ny fanetretena anatin'ny fahafoizana izay koa ny lalana sy maintsy alehatsika fa indrindra ho an'izay manam-pahefana sy maintsy manana fanetretena ka miety manatona an'izay ho karakaraina zay mila famozena fa indrindra amin'izao andro iainasika izao ary dia ho Kristy mpiarabelona amin'olona isika amin'izany sy anatin'ny horohotany na rivo-doza na afobe ny fisehoany fa anatin'ny tsioka mangina izany hoe aoka atoky an'Andriamanitra isika ary zay koa oka isika zay mila n'izay fampitoniana zay ampatoky ny olona ka sy amin'ny alalan'ny poerapoerana ny rehareha fa amin'ny alalan'ny alemem-panahy ka okary tahaka ny nataony Andriamanitra eto no entsika anorenasika koa n'ity fiainana ity tena fampianarana naverimberina tamintsika nandritra n'izay GMJ zay no hoe sambatra ny malemy fanahy sy amin'ny alalan'ny herisetra na etraketraka no azahoantsika fiombonana fitoniana fa amin'ny alalan'ny fahalemem-panahy famonoana fanampitena ny vokatry ny herisetra raha tiasika ny ampandroso ny tanitsika dia oka ho tahaka izay voalaza izay voalaza amin'ny vakiteny voalohany aoka ao anatin'ny fahalemem-panahy ao anatin'ny izy-po fahamarinana no fifanatona sika ka amin'izay dia iroso amin'ny tena fiombonana marina isika ka aoko tahaka ny Kristy milaza tamin'ny Piera milaza amintsika any koa avia manatona ka izay indrindra no ilaina raha tiasika ny fampitoniana marina ao anatin'ny fiainantsika misy amboaravoara izao ka na dia eo aza ny izay savoaramboara fiainana zay dia afaka iroso amin'ny lalindalina koa isika afaka andeha amin'ny rano zay misamboaravoara fa ho tony ny rano ka ilamina ny fiainansika sy araky ny saim-pantatsika nefa no anatanterahsika an'izay fa amin'ny alalan'izay fahasoavana atolotr'Andriamanitra amintsika izay ka Andriamanitra izay soa manolotra ny tanany amin'ny Piera ary dia izay koa isika ifanolotra ny tanatsikisika ka hamakivaky an'ity rano masom-piainantsika zay misamboaravoara ty ka afaka andeha eo ambonin'ny rano misamboaravoara isika satria mifampitantana ka ho tody soamantsara ry Jesosy zokinay io mazava fa tianao tokoa izahay fantatrao ny rivotra mahery mangozozo tady andripaka ny fiainanay fantatrao ny zavatra manahirana manembatsembana ao anatinay fantatrao ny taotray miatrika izao krizy izao fantatrao ny tebiteby ko ampio ary zahay ahay idododo anatonanao ankeo aminao ka amin'izay
ho tafita soamantsara eo anivon'ny fiainanay izahay hiara-dalana aminao ka samy alemy fanahy ka andovan'ny tany ho karakarainay ary ty tranobe iombonana ity dia hiada-pinaritra tokoa ao aminao izahay. Masiny Maria reny miay anay zanakao tokoa ianao ray mpiaro ny Madagasikara misamboaravoara ny fiainanay amin'izao ka ampio izahay anatona ny Jesosy kizany ampitono ny rivotra mila andrendrika anay. Masinday Josefo toano ambavaka izahay amin'izao sinody izay etrehanay izao ka ho tafita soamantsara ny dinika rehetra ataonay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiantony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania. Sir.